Makasika ny akony zavantranga dia tsy hanala maintsy kosa indray raha ny fanampavao aza avy eo anivon'ny polisy misahana ny ady amin'ny heloka bevava dia tafakatra hatrany amin'ny 3 miliara tany any ny volany rabain'ireo Jiola nandritra ny fanafiana ny ivotoerana fandraisan'ireo be antitra ny volany ny talatalasa teo mivoatra araka izany ny toedrara raha ny fanazavana azo avy eo anivon'ny polisy pirenena. Nitohy hatrany ny fanadihadiana mahakasika ireo Jiola nanatanteraka ny fanafiana dia tsy amin'ny perception etsy hanala mahitsy. Nambaran'ireo mpitandro ny filaminana izay nandray an-tanana ny momba ny raharaha fa mbola ao anatin'ny fikarohana tanteraka ireo nanao fanafiana ny polisy misahana ny ady heloka bevava sakelika fahaenina. Ankoatr'ireo Jiola efa maty sy ny voasambo bela dia mbola nahitana basy tavela teny amin'ny toerana nisian'ny fanafiana ny talata lasa teo. Nisy tamin'ireo fitaovam-piadiana ny vita malagasy ary nisy kosa ny fantatra fa fitaovam-piadiana ana mpitandro filaminana. Efa fantatra ihany koa ankehitriny ny totalin'ny vola izay saika lasan'ireo Jiola izay efa naveriny amin'ireo tompon'andraikitra. Kasika ny lafiny ara-bola dia ny totalin'ny vola izay voangona teny satria voangona hoy izaho satria misy amin'ireo vola ireo hita teny amin'ny Jiola dia miparitaka tamin'ilay fifanjevoana teo moa zany dia miparitaka ireo vola ireo. Nisy ihany koa ny tany anaty trano izay miparitaka tao anatin'ny toerana satria coffre anankiroa ny vaky tao dia tao zany nakana an'ireo vola rehetrarehetra ireo dia misy ny efa tafiditra ao anatina tsaky na anaty gony tao anatin'ny trano fa efa sy voarain'ny ireo Jiola tsony dia mbola nisy ihany koa sasasasany mipetraka tao anaty coffre tsy voaray daholo. Ka raha ny total ny vola izay tafangona zany dia 674 millions 328 mille ariary. 674 millions 328 mille ariary na amin'ny mahazatra ansika moa zany 3 milliards 371 millions 640 mille francs malagasy. Zay zany no totalin'ny vola zay voangona tao. Sasany efa niparitaka ary eritreretina fa mbola misy vola amin'ireo zany araky ny vaovao azo tany amin'ny perception moa zany mbola misy vola lasan'ny Jiola ihany ireo zay tafapirisaka zany. Nilaza ihany koa ireo mpitandro ny filaminana ao amin'ny ady heloka bevava fa ireo Jiola izay tafapirisaka dia mbola azo iverina fa mbola nitondra vola ihany koa. Etsy andaniny dia nilaza ihany koa ireo mpitandro ny filaminana mahakasika ireo fitaovam-piadiana ny mpitandro ny filaminana hita eny amin'ny Jiola fa tsy hisy fiarovana ny mpitandro ny filaminana izay miraitsikombamkomba amin'ny Jiola. Nanatitrantitra hatrany moa ireo mpitandro ny filaminana ny amin'ny fiaraha-miasa amin'ny olon-tsotra izay mahafantatra vaovao mba hilaza izany amin'izy ireo.